Bonsoir daholo tsika rehetra izay mihaino izao fampianarana izao. Manona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ny toetra amin'ny tokantranontsika, amin'ny asa aman-draharahantsika sy amin'izay masahana ny fiainantsika rehetra. Iroso indray isika zany ny zavatra andresantsika farany dia tsy maintsy niverina kely indray isika zany tamin'ilay resaka hoe fiangonana Philadelphie, satria mba ahafahana zany mba ahafantatra tsara ilay période mikasika ilay hoe 1844 mikasika ilay hoe fanadiovana ny fitoerana masina, dia tsy maintsy miverina amin'iny période iny zany isika mijery ny tantaran'ny fiangonana izay nisy tamin'izay vanim-potoana izay, ary jerintsika hoe inona no zavatra nitranga zany tamin'ilay 1844 zany tamin'ny faran'ilay période de 2300 jours et matin na hoe ilay 302 andro izany. Ka alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasantsika indray ary ivavaka araka ivavaka sika. Tompo Ray Masino, mbola miantso finaranao zay amin'ity folakandro ity. Raha iaraka andinika sy hianatra amin'ny teninao eto mikasika ny amin'ny fanadiovana ny fitoerana masina ny amin'ilay 470 sy arivo. Aoka raha iny fanainao masina ny no hiasa aminay amin'ny fahafenoana hampafantatra anay ny zava-miafy ny teninao, satria tsy efa ny fahendrena zany na ny fahalalànay, fa ny fanainao rery ihany no afaka hampafantatra anay ny zava-miafy ny teninao, dia ny famohan-kevitry ny faminaniana izany. Dia mampianara anay raha ny teninao amin'ny alalana fanainao masina fa voninkaino raha io izay vahoakanao. Dia raina ny anaranao raha io kalazay ny anaranao mena voninahitra ny ianao. Raha nisy kosa raha fahotanana tsy famendrena mety vitanay na mety hoe zavatra nahalatsaka anay izay tsy fananiana kanefa nanontany teo anatrehanao dia hifonanay aminao izay mety fahotanana tsy famendrena mety vitanay teo anatrehanao. Mamindrafo aminay ray mamelany elokay renao, ko mangataka aminao zay Kristy io diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Eo ampelantananao ihany koa no metrahanay izao fotoana ianaranay ny teninao izao, ka aoka Tompo tsisy arombaka ny izay eo ampelantananao. Aoka ny anjelinao hitombo manodidina anay ka hiaro anay, aoka ny anjelinao hitombo manodidina ihany koa ny fifandraisanay, ny tokantranonay, tsy hananan'ilay ratsy fahefana, eny indrindrandrindra fa izay tsirairay avy Andriamanitra ray. Ka dia mitery anao zay raha io, mankalaza anao zay raha manome voninahitra anao, dia mitenena raha io amin'ny alalana fanainao masina fa voninkaino reto vahoakanao, amin'ny anaran'i Jesosy, aleloia, amen. Irositsika ny amin'ny lesona izany. Araka ilay niresantsika teo dia hoe tsy maintsy miverina any amin'ny fiangonana Philadelphie zany tsika mahatarantsika zany ny zavatra nitranga tamin'io 1844 io hoe tanteraka ara-paminaniana tokoa raha ve mikasika ilay hoe faran'ilay 302 andro mikasika ilay hoe fanadiovana ny fitoerana masina. Efa niresantsika izy iny tamin'ny maraina zany, efa namitimitina kely ihany tsika mikasika anazy iny fa tsy iverenantsika intsony ny zavatra efa niresantsika zany, fa tonga dia anoho ny lesona avy hatrany isika izany. Fanamarena fotsiny tiako tenena dia zao hoe ny fiangonana Philadelphie zany dia zao hoe ireo izay vondron'olona izay nivoaka zany avy tao amin'ny fiangonana protestanta, ohatrany hoe tamin'ny andron'ny protestanta nivoaka tao amin'ny katolika zany. Dia izy ireo zany rehefa nivoaka tao zany satria tao amin'ny bokin'ny tao amin'ny afatra ho an'ny fiangonana Sardis dia ny fiangonana protestant zany, dia nisy zavatra nitenen'i Kristy tao teo nitenenina tamin'ny vahoaka manao hoe tsarovo izy ny teny izay niraisinao izy ka tandremo izany izy ka mibeba. Izay fampitsaivana zay nefa zany nomena ilay sisa tao Laodikea, satria sisa zany zany hoe ilay fiangonana rehetra zany rehefa nandray ilay fahamarinana fototra izay nentin'ireo mpanavao fivavahana dia nionona tamin'izay fampianarana fototra zay. Fa ny sisa nefa zany dia zao hoe mbola misy fahazavana men'Andriamanitra fa oloantsika mionona amin'ity zavatra niraisika ty ihany, dia vokatra n'izay zavatra zay nefa zany dia zao lasa nisy fisarahana tamin'izy ireo. Zany hoe fiangonana Sardis zany tonga amin'ilay fiteneniny hoe arak'ilay tenin' Jesosy hoe manana anarana velona ianao kanjo maty any, zany hoe nisy ohatrany hoe nisy fanantenana zany tao Sardis tamin'ny fiangonana protestanta, hoe satria izy nitondra révolution ara-pivavahana zany, nitondra réforme izy, kanefa rehefa
tsy teo intsony le mpanavoafivavahana enina tamin'ny andron'ireo mpanavoafivavahana mbola velona raha zany de zao tsy nitombo ntsony zay fahalalana zay zany fa nijanona tamin'izay ihany de reto zay nivoaka teto zany mbola nino an'izay hoe ny tenin'Andriamanitra misy fahazavana omen'Andriamanitra ka ny fahazavana izay hitan'ireo sisa reo zany tsy nekelin'ilay maro anisa teo aloha intsony de nivoaka tao ndray koa zany reto vondron'olona reto zany ka reo vondron'olona reo zany zay nivoaka tao reo kristianina ihany moa izy ireo zany fa tamin'ny andron'ny fiangonana katolika rehefa nivoaka amin'ny protestanta de natsoina hoe heretika fa zareo zay nivoaka tao indray de natsoina hoe sekta indray ny antsoina azy ireo ary araka ny tenenana azy de hoe iza ny tena natanjaka tamin'ny vanim-potoana zany satria lasa nitondra nanana ny identitény izy ireo zany rehefa nivoaka tao de ny batista ny tena natanjaka tamin'izany fotoana zany de nisy karazany maro moa zany nanaraka azy tateoriana tahaka ny hoe pentecôtiste, témoin de Jéhovah, mormon sy ny sisa izany de ny période nisy an'izy io zany de zao fantatsika tsara hoe tamin'ny teo 1800 teo zany ny période nisy an'izy io zany hoe nanomboka taty amin'ny 1755 taty nisy anazy io zany ka hatramin'ny vanim-potoana taty amin'ny 1800 zany no nisy anazy io izany de ireo zany zay vondron'olona nivoaka reo zany de arak'le tenenantsy hoe samy nanana identitény izy fa nienglobena anazy zany ohatrany hoe tamin'ny protestanta nivoaka teo amin'ny katolika de samy misy ngeny comme protestanta luthérienne protestanta FJKM zay reny le antsoina hoe calviniste zany sy ny mety hoe ny anglikana ihany koa zany fa zareo reto indray zany nienglobena anazy zany mafaobe anazy de zao hoe église évangélique zany ny azo ilazana anazy reo zany no zany hoe nahaterahan'ny église évangélique zany période io zany na hoe période des sectes ihany koa zany na zay no azo ilazana anazy mariana moa zany fa am'izao vanim-potoana misy atsika zao de zao efa lasa fiangonan-dehibe koa izy ireo tahaka ny hoe ny katolika fiangonan-dehibe ny protestanta fiangonan-dehibe zareo reo koa zany efa lasa fiangonan-dehibe zay sisa tavela am'izao fotoana zao zany satria nisy maty ihany koa ny sasany zany zay tsy naharitra zany tateoriana zany inona ary no fankasitrahana nataon'i Jesosy tamin'ity fiangonana ity vakitsika eo amin'ny apokalipsy 3 de ny 9 inona fankasitrahana nataon'i Jesosy tamin'ity fiangonana ity apokalipsy 3 fantatro ny asanao indro efa nasiko varavarana ny voa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako fantatro izy ny asanao efa nasiko varavarana ny voa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako manana hery kely ihany ianao izy ka nitandrina ny teniko izy ary tsy mba nandà ny anarako zany hoe zavatra telo zany ny zavatra resahan'i Jesosy io voalohany aloha de Jesosy hoe manana hery kely ianao faharoa manaraka an'izay nitandrina ny teniko ianao fahatelo manaraka an'izay de hoe tsy nandà ny anarako ianao de ahoana moa ny lazana anazy hoe kely hery ty mouvement ty zany zareo le voanivoaka tao amin'ny fiangonana protestanta satria mbola zaza izy ireo zany ohatran'le fiangonana le hoe mivoaka tamin'ny le reto atsoina hoe am'izao ma tsy mbola betsaka ngeny atsoina hoe sekta tsinona ho an'ireo zay mivoaka amin'ireo efa fiangonana be dehibe reo zany ho an'lefa ataontsika hoe ny katolika na ny protestanta zany ataontsika hoe reny zany le ohatrany hoe fiangonana matanjaka be de na nisy évangélika efa matanjaka be manerana an'izao tontolo zao reny koa fa azo atao hoe fiangonan-dehibe any reny de misy indray lefa matanjaka indray aty orindrina zany efa manomboka eken'ny fanjakana koa zany fa taty orindrina de reny zany atsony indray koa am'izao fotoana zao hoe fiangonana zandriny fa misy zany zoky de misy ny zandry de efa tsy atsona sekta tsony zany reny fa atsona hoe zandry indray fa ny aty arina zany le mbola kely mbola vitsivitsy aty mbola mitabataba aty ambadika aty reny zany mbola atsona hoe sekta indray zany io moa zany zay zany ny caricature anaovan'ny na ny famaritana zay ametrahan'ny olona ny zareo reny hoe
secte zany no iatsony anazy zany. De zareo zany tena mbola zaza zany. Mbola vao nivoaka tao mbola zaza, mbola miana mandeha hoe ahoana zany miaraka amin' Jesosy zany satria tsisy an'le repère-ny fiangonan-dehibe tsony zany fa de zao hoe iza ny arahana Kristy no arahana de mandeha araka le fahamarinan'ny Kristy. De araka le tenenina koa mbola tsotra koa. Azo atao le hoe naifa zany resaka naifité olona mbola mifiangonana mbola tsotra zany zareo. Kanefa tao anatin' zareo le zotom-po indrindra ny am'le fanantenana nanana n'lay fiangonana voalohany. Atao anatin' zareo zany de anietaeta zany le mbola mangotragotraka mbola resy lahatra reny. Tena mbola faly eo am' Jesosy Kristy. Zany zotom-po zany ingesy zany fifaliana zany tsy de hitanao tsony ao anatin'ireny membre-ny fiangonan-dehibe reny am'izao vanim-potoana zao. Efa lasa ohatran'ny hoe routine fotsiny fa ho an'le vo resy lahatra reny mbola mangotragotraka daholo reny. Faharoa manaraka an'izay ihany koa ny zavatra nytenana tany de nitandrina ny teniko ianao izy izy. Ity vahoakan'ny Philadelphie reto zany de zao hoe mandeha amin'ilay lalan'ilay sisa tao Sardis zany izy reto. Satria nitandrina le teny. Raha tao Sardis zany ny tenenina ny mponina tao Sardis manao hoe tandreminy ny teniko eo amin'le Apokalipsy 7:7 izy miresaka an'izay. Ahoana izy izy dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Io zany ny afatra nomena lay sisa tao Sardis. Lay sisa zay saika maty zany. Manao hoe dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Ny vahoakan'ny Philadelphie zany de zao nanaraka ny lalan'reto sisa tao Sardis reto. Nitazina le teny zany izy. Raha tao Sardis zany niaisitena reo sisa reo manao hoe tandremy le teniko ka mibeba. Ny vahoakan'ny Philadelphie kosa de zao nitandrina an'izay teny zao izy ary tao anatin'ny faharetana no nitandrimany an'izay teny zay. Tao anatin'ny faharetana no nitandrimany an'izay teny zay. Eo amin'ny 9:9 izy miteny an'iny tsara. Verenantsika izy teo amin'le tapany faharoa de hoy izy fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko zany hoe Sardis zany nitandrina le teny. De eo amin'ny tapany voalohany eo amin'ny 9:10 izy de mbola miteny satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Zany hoe tao anatin'ny faharetana mihitsy zany no nitandrimany an'le teny. Ny fikitra tamin'io teny izy le afatra nomena le sisa tao Sardis zany ireo zany no mbola nandehanany reto vahoakan'ny Philadelphie reto. Ny am'izay zareo zay nitazona zay fahamarinana zay ka nivoaka avy tao Sardis izany. Zany hoe zay zavatra fanindrina tao Sardis zany de Philadelphie zany no natanteraka azy izany. Fahatelo farany de nitenany koa izy manao hoe satria tsy nandany teniko ianao izy araka le teniny teo zany eo amin'le tapany farany amin'le 9:9 manao hoe ary tsy mba nandà ny anarako. Zany hoe tsy nandà ny anaran'ny Kristy izy. Misy tenin'Andriamanitra miteny manambara tao amin'ny Matthieu 10 verenantsika kely izy iny. Matthieu 10. Ahoana izy tao Matthieu 10 atao andininy 2:30 sy ny 3:30. Andiny 2:30 sy ny 3:30 de zao no teneniny ato. Ary amin'izany nazovy no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona de kaiky kosa izy eo anatrehan'ny raiko zay any an-danitra. Fa nazovy no andahy ahy eo anatrehan'ny olona de ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko zay any an-danitra. Izy zany rehefa nandray an'izay fahamarinana zay na de teo aza satria ianao zany rehefa miala amina organisation lehibe anankiray tahaka ny zareo zay niala tamin'ny fiangonana protestante de ohatran'ny hoe protestante nenjehan'ny katolika de zareo koa zany nahazo eso nahazo latsa zany kasika ny fahamarinana zay narahany zareo de zay le fankasitrana nataon'i Jesosy zany satria hoe tsy mba nandany ny anarako ianao nitandrina ny teniko ianao ary tsy nandany anarako tsy natahotra zany izy niatsona hoe am'izay toerana misy anazy zay. Betsaka mantsiny raha vao ohatra ny misy am'izao fotoana zao nge misy zany. Misy raha tsona hoe atao hoe secte ianao raha vao mitazona an'io de matahotra de mitsofoka ao anatin'ny ecuménisme. Mbola iresaka eo moa tsika efa misy fiangonana anankiray tratra an'izay zavatra zay mihitsy.
anankiroa mihitsy ary angamba ny roa no fantatro za tsy nalala telo zany fa roa no fantatra raha vo ampitahorina zany de matahotra de lasa miazakazaka mitsofoka fa zareo tsy nandany anaran'i Kristy izy fa nifikitra tamin'izay izy na de eo aza ny fanesoana sy ny latsa zay nataon'ny fiangonana zay nisy azy ireo teo aloha izany de ahoana ozy izy Jesosy vokatra zay fitandreman'ilay teny zay vokan'izay tsy nandava ny anaran'i Kristy zay de zao ny tenenin'i Kristy eo amin'ny tapany voalohany eo amin'le toko fahatelo andininy fahavalo tapany voalohany toko fahatelo apokalipsia toko fahatelo de ny andininy fahavalo de ahoana ozy izy fantatro ny asanao indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy zay zany ny zavatra satria vokatra zay fitandreman'izay teny zay sy tsy fandavany anaran'i Kristy zay de ozy Kristy hoe indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy misy varavarana ny sokafan'i Kristy zany varavarana ny sokafan'Andriamanitra ho an'ity fiangonana ity io sarin'le varavarana misokatra io zany de io azavaina amin'le chapitre manaraka io eo amin'le toko fahaefatra raisika ny toko fahaefatra amin'ny apokalipsia de ny andininy voalohany de inona ny teneniny eo rehefa afaka izany de hitako fa indro nisy varavarana mivoa tany an-danitra rehefa afaka izany ozy izy de indro hitako indro nisy varavarana mivoa tany an-danitra varavarana misokatra io zany fisokaran'ny varavaran'ny lanitra io satria ato amin'ny toko fahaefatra de inona ny zavatra resahany io fisokafan'ny varavaran'ny lanitra miseho eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra zany hoe nosokafan'Andriamanitra ny varavaran'ny lanitra zany misy fahazavana omen'Andriamanitra zany de ivaravarana misokatra io nefa misokatra makany amin'le seza fiandrianan'Andriamanitra io rehefa nijery eo izy de indro nisy varavarana nisokatra tany an-danitra zay zany ny sary asehoan'le varavarana misokatra resahany ato amin'ny toko fahatelo andininy fahavalo io manao hoe indro efa nasiako varavarana mivoa natrehanao ka tsy misy maharindrina azy sokafan'Andriamanitra ny varavaran'ny lanitra tsisy maharindrina ny intsony ozy izy tsisy maharindrina intsony inona nefa ny hevitra n'io varavarana misokatra io zany hoe misy heviny anankiroa zany io varavarana misokatra io aty amin'ny Filadelfia no nosokafana zany zay varavarana izay voalohany zany aloha de maneho an'ino lalana vaovao zany amin'ny fanaparitahana ny filazantsara ka tamin'ny taonjato fahasivy amby folo zany de zao tamin'ny taonjato fahasivy amby folo zany anisan'ny tena fotoana zany nampiroborobo be mihitsy ny asa misionera zany manerana an'izao tontolo zao zay nataon'ny fiangonana zany indrindra tany Amerika zany na tany amin'le hoe nouveau monde indrindrandrindra tany Amerika faharoa manaraka an'izay inona ihany koa ny hevitra n'le hoe varavarana misokatra faharoa manaran'izay ny hevitra an'izay de zao hoe tamin'izany fotoana zany ihany koa ny tena firoborobon'ny tena hoe fikatsahana sy fianarana ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fahamarinana ny soratra masina tena hoe fikatsahana sy fikaroana zany ny amin'ny fahamarinana soratra masina hoe inona ny fahamarinana soratra masina anarahana izany indrindrandrindra ny amin'ny boky ny faminaniana izany indrindrindra ny amin'ny boky ny faminaniana voalazany soratra masina ka izay fikatsahana le fahamarinana ny soratra masina zay sy ny boky ny faminaniana zay de nitondra azy ireo nahita ny fahamarinana mikasika an'izany hoe tsisy tsony ny ordre terrestre zany fa ny ordre céleste ina moa le ordre céleste mikasika le hoe tempoly any an-danitra efa nyresantsika teto foana ombeniambeny hoe nisokafany Kristy no nanokatra le tempoly tany an-danitra tamin'ny alalan'ny rano zay natery ny indre mandeha monja ary efa nisokatra io tempoly tany an-danitra io de Kristy nanina nandray le andraikitra amin'le hoe mampisorona be azy any an-danitra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ka amin'ny alalan'i Kristy mpisorona be any an-danitra de zao afaka mifandray mivantana amin'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria amin'ny alalan'i Kristy sy ny rany zay nalatsany de namaky le hevitra lamba mampisaraka ny hevitra masina amin'ny hevitra masina indrindra ka afaka mampifandray atsika Kristy amin'ny alalan'ny rany amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana de Andriamanitra ray zany de rehefa mivavaka zany tsika de zao hoe ny fivavatsika de ateritsika eo anatrehan'i Kristy mba hanateran'i Kristy azy eo anatrehan'Andriamanitra
Tamin'izany fotoana zany ihany koa no nahitana ny amin'ny fahamarinana eny amin'ny sabata nisokatra ny fahamarinany amin'ny resaka hoe sabata ny amin'ny fikatsahana ny fahamarinana ny soratra masina io sy ny amin'ny boky ny faminaniana zany hoe efa nanomboka hita zany zany fahamarinana amin'ny sabata zany nanomboka taty amin'ny 1840 mbola tsy nitandremana izy fa efa nanomboka hita zany fahamarinana amin'ny sabata zany hoe zany sabata any Jehova zany hoe tokony ho tandremana ary indrindra tao anatin'izay fikaroana ny fahamarinan'Andriamanitra zay sy ny fikaroana ny boky ny faminaniana dia nita tao anatin'izany mikasika ny hoe fiverenan'i Kristy fanondroany dia ny miraony lanitra izany hoe aio i Jesosy io zay niakatra any an-danitra dia mbola hiverina tahaka ny akaran'iny ihany mbola hidinany indray hiverenany aty amintsika zany hoe ho avy indray Jesosy Kristy ary indrindra mikasika zay hoe Kristy ho avy zay dia hita ao anatin'ity taratasy ho an'ny Philadelphie ity nge mikasika an'izany fiavian'i Kristy fanondroany zany voalaza ao anatin'ny lettre ho an'ny fiangonana Philadelphie mikasika an'izany jerentsika kely angeo amin'le Apokalipsy toko 7 Apokalipsy toko 7 dia ny andininy faraky ambin'ny folo Apokalipsy toko 7 ny andininy faraky ambin'ny folo dia zao ny vaky ny teny ho avy fangy anao tany mafy zay nananao mba tsy siaka ny satrom-boninahitra ho avy fangy anao ny tompo tany mafy zay nananao mba tsy siaka ny satrom-boninahitra voalaza ao anatin'ny avatra ho an'ny Philadelphie mihitsy mikasika ny amin'ny fiavian'i Kristy zany dia mikasika indrindra ny fahamarinana zay hitany zareo zany ny amin'ny hoe Kristy inane ka mbola ho avy indray zany dia zao efa nresahantsika teto moa zany fa mamerina fotsiny amin'le izy tamin'izany vanim-periody zany dia nisy olona anankiray fermier izy ity mpamboly sy mpiompo zany izy ity dia nandritra ny roa taona zany izy ity nikaroka ny amin'ny boky ny faminaniana zany hoe entre 1816 ka hatramin'ny 1818 nikaroka zany izy ity ny amin'ny boky ny faminaniana dia indrindrandrindra ny amin'le resaka hoe 300 sy 400 andro na hoe 2300 soir et matin dia rehefa nikatsaka ny faminaniana io izy zay efa nianarantsika teto mikasika anazy io dia nomen'Andriamanitra azy zay fahazavana zay maninona moa nomena le fahazavana satria inge le zavatra nresahantsika teo hoe arak'ilay niteneniny teo hoe indro efa nasiako varavarana mivohana atrehanao ka tsy misy maharindrina azy zany hoe nosokafan'Andriamanitra ny varavaran'ny lanitra nomezan'Andriamanitra fahazavana tamin'ny vanim-potoana io dia nomen'Andriamanitra nyty William Miller ity zany fahazavana mikasika an'io 340 andro dia araka n'ilay fanisana ara-paminaniana zay efa ny anarantsika teto hoe ny ray andro arabaky teny manome heritaona ara-paminaniana dia hitatsika tao anatin'izay faminaniana izay fa ny fanomboan'ilay 340 andro dia nanomboka tamin'ny didy izay navoakany mpanjaka Artaxerxes mpanjakany Mediana sy ny Persiana tamin'ny anamboarana indray any Jerosalema ny tanàna zay farava sy ny tempoly ary ampodiana indray ny jiosy anamboatra n'izay tanàna masina izay dia tamin'ny 456 talohan'i Jesosy Kristy no namoahana n'izay didy zay dia tamin'izay 456 zay no nanomboan'ilay 300 sy 400 andro dia ny farana izy io faran'ilay 1800 faran'ilay 300 sy 400 andro zany rehefa natao ny kady zany mikasika an'izy io sy ny araky ny faminaniana zay efa nianarantsika teto sy ny diniantsika teto dia ny farana zany izy io tamin'ny 1844 na 470 sy arivo dia ny zavatra hitany zavatra rehefa nandinika ty faminaniana ty zany izy dia zao hoe nandritra n'izay fianarana sy fandinian'ilay faminaniana zay nandritra ny roa taona satria tapitra ny fianarany an'ilay faminaniana tamin'ny 1818 dia ny nandraisany an'ilay faminaniana dia zao hoe ho avy indray Kristy amonjy ny vahoakany ho avy Kristy amonjy ny vahoakany ka ny conclusion mikasika an'izay hoe fiavian'i Kristy zay mikasika an'ilay hoe fanadiovana ny fitoerana masina arak'ilay faminaniana manao hoe rehefa afaka izany araky verenantsika kely le izy verenantsika le teny teo amin'le faminaniana zany eo amin'ny Daniela 9
andinny faefatra ambin'ny folo Daniel toko fahavalo andinny faefatra ambin'ny folo aloha vakitsika kely aloha manjary lasa to de miteniteny foana eto fotsiny Daniel toko fahavalo andinny efatra ambin'ny folo de ahoana ozy izy zao mivaky ny teny ary hoy izy tamiko 700 andro ary no ny afaka izany de izay voadiovina ny fitoerana masina ary hoy izy tamiko 700 andro ary rehefa afaka izany de izay voadiovina ny fitoerana masina izany de nandraisany William Muller zany am'le hoe fanadiovana le fitoerana masina amin'ny fataperana le 700 andro am'le hoe satria hoe rehefa tapitra zany ny 700 andro de nino zany izy hoe ho avy Kristy amin'io vanim-potoana io ary tsy izay ny zavatra misy fa c'est l'embrasement de notre globe ny zavatra misy ino zany hoe ny fandoroana ny tena ny zavatra rehetra zay misy eto amin'ity tany ity arak'ilay teny ao amin'ny tenin'ny apôstôly Petera izany jerentsika kely ange aloha satria zay zany natonga azy ny tena ino le tenin'ny apôstôly Petera jerentsika ao amin'ny Petera voalohany jerentsika kely zay amin'ny Petera voalohany Petera faharoa azafady Petera faharoa ny andin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito Petera faharoa toko fahatelo andin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito azafady fa minia jamba ireo ka tsy malala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa izay niseho teo amin'ny rano sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra ary rano koa no nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforany azy fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao de azoniny izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao de azoniny izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy de mbola toizany le izy eo amin'ny andinin'ny fahafolo de zao ny teneny amin'ny andinin'ny fahafolo manao hoe fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary am'izany ny lanitra dia ho lasa mifiromoromana mafy ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy de io zany nandraisan'ny William Muller le teny manao hoe rehefa ho avy Kristy zany de ho dorana amin'ny afo ny tena ny zavatra rehetra zao koa levon'ny afo avokoa zao zavatra rehetra hitantsika zao zany ka tsisy intsony zay ny nandraisana an'le hoe fanadiovana ny fitoerana masina izy zany nieritreritra hoe ity fitoerana masina zay ho dioviny ity de ty planeta tany ity fitoerana masina zay ho diovina io zany tamin'io fotoana io zany de ho levonina daholo ny tena ny zavatra rehetra ary Jesosy Kristy ho avy hamonjy ny vahoakany izany kanefa araka ny fanresahantsika efa nampidirintsika de zao tsy le planeta tany ange no diovina tamin'io fotoana le 1844 io le farany 700 andro fa le tempolin'Andriamanitra no diovina le fahamerenana an'le fahamarinana zay very anesorana ny kitoataona rehetra sy zavatra ratsy rehetra amerenana indray ny natao tsatoka fahiny zany hoe famerenana indray zany le refin'ny tempoly araka ny sitrapon'Andriamanitra araka n'izay fahadiovana nisy fahiny de tsy inona nefa io tsy hoe anangana tempoly vaovao indray na hoe 3e temple tahaka nataon'ny zanak'Israely fa zao isika le tempoly izay ho diovina izay avaozina izay amboarina de eto nefa zany ny zavatra nisy de ty tsy hoe le 700 andro ny diso fa marina le faminaninany am'le 700 andro ny am'le hoe 1844 fa ny nandraisana ny hevin'le izy no tsy ny fanaraka de mety misy laza fianao zany ny tena miezaka marina za aloha tsy manana fahendrena tsy manam-pahalalana fa sy mba fahalalana kely ananako no entiko amintsika eto de Andriamanitra no manazava ny saintsika fa za ndray tsy afaka mandresy lahatra fa ny fanamasina no mandresy lahatra fa iotra ny tamin'ny andron'i Jesosy Kristy io rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliany Kristy
fa kivisiketsaka inge ny mpianatra hoe fa ahoana fa ngatsy ianao le mesia amonjy zao tontolo zao ngatsy ianao le anafaka anay am'zogany romanina kto matiny ray ianao de ohatr'izay mihitsy de hoe diso koa ve zany nafatesan'ny Kristy satria tsy araka ny fieritreretan'ny mpianatra le izy tanteraka ny famonjeny zao tontolo zao tamin'ny alalan'ny Kristy satria nazavaina le izy taty aoriana fa tamin'ny fotoana natongavana ny nafatesan'ny Kristy nidona ampoatao daholo hoe tena ahoany tia nandraingiraingy daholo de ohatr'izay mihitsy io le daty marina ny fahatanteran'le 340 tamin'ny 1844 fa zao ny fiheverana azy no diso hoe fandoroana ny ty tany tyo sy ny tena ny zavatra rehetra ny amin'ny fiavian'ny Kristy ka nieritreritra zareo hoe amin'ny 1844 io de ho avy Jesosy aka ny vahoakany zany ary hodorana zany ty planeta tany ty ho avozina ty planeta tany ty ary ny daty zay napetraky zareo tamin'izany de hoe amin'ny faran'ny taona 1844 no ahitantsika amin'ny fahatanteran'ny faminaniana zay voalazan'ny Daniel mpaminany amin'ny faran'ny taona 1844 de nanomboka tamin'ny 1818 zany i William Muller rehefa nandray n'io fahazavana io ny amin'ny le faminaniana ny amin'le 1844 ny fiafaran'le 340 andro de nasain'ny fiangonana kristianina rehetra izy zay nisy ireo fiangonana evanjelika rehetrarehetra reo zany nanasana azy daholo nitory ny amin'ny mikasika le hoe fiavian'i Jesosy Kristy fanondroany ka rehefa nitory an'izay izy de tamin'io periody ara-tantara io zany de mbola tsisy ohatr'izany ny amin'ny resaka hoe fitoriana ny amin'ny fiverenan'i Kristy fanondroany eny amin'ny rano lanitra satria nampiozongozina ny izao tontolo zao tamin'izany vanim-potoana izany zany hoe fiavian'i Kristy fanondroany zany fa nalaza nanerana n'izao tontolo zao zany raha mbola toerana misy hoe kristianina de nalaza de tena nalaza zany ary nitoriana ombieny zany tany États-Unis tany Allemagne tany Scandinavie tany Suisse tety Frantsa tany Pays-Bas ny olona rehetra de tena maninona zay nino zany an'izany fitoriana noentin'ny William Muller reo zay mpanaradian'ny William Muller rehetrarehetra de zao ohatrany hoe tsy mahajanona amin'ny toerana zay misy azy tsony zany tsy hitantsony zay asian'ny toerana ho avy Jesosy de tena hoe ho avy Jesosy raha inao zao koa nke nitenenina am'izany hoe tena ho fantatra hoe ahoana na inao zao raha de ahoana zany inona no atao de ohatran'le olona mividy trano de ahoana ty trano ty ahoana ny anaovana n'ity zany za ty fa tena vidy ny vola za ty dia vo nahazo tomobily za vo nanao an'izao za vo nanambady ty ne ny sasany ray moa zany ohatrany misy an'izany mihitsy tamin'ny tadidiko mihitsy tamin'ny Madagasikara tamin'ny vonaheno an'ity fampianarana boky ny apokalipsia tamin'izany de maro moa zay niarana eno tamin'izany de tena hoe resy lahatra ary tena tany amin'ny cellule de prière reny zany amin'le vondrombavaka reny ao anatin'ny herinandro de hoe mila mamondro volom-bavaka tsika fa raha ho avy ange Jesosy adinao nge anao ambany amin'ny vondrombavaka ny anao hoe ho avy de fa mba mivonona zany de ny sasany tamin'izany satria anao naeno tamin'izany anao naeno zany fampianarana zany hoe ho avy Kristy de tamin'izany koa ianao maheno an'le fampianarana de misy membre atao amin'le fiangonana zany manao hoe za tsy anambady tsony fa efa ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra fa efa 40 taona lasa ny nainonan'izany de zany mihitsy ny zavatra nisy amin'izao fotoana zao fa ny teny soratra masina ny teny amin'ny fotoana ozy izy zay nandraisanao ny Kristy ho tombo sy mpamojy ny fiainanao de efa manakaiky anao ny fanjakan'ny lanitra efa akaiky fa tsy lavitra etsony de reto zany tamin'izay efa naeno an'izay izy sady nomena hoe farany 1844 no avy Kristy ary ho levonina ny tena ny zavatra rehetra de zao efa tsy manana perspektiva d'avenir tsony hoe za mbola ohatrany hoe ampianatra ny zanako any amin'ny université na hoe mbola mikasa apiroborobo an'ity entreprise ko ty na mety hoe za mbola andeha hanao vacances mbola hanao tour du monde aloha tsisy an'izany tsonga zao ho avy Jesosy zany hoe ny zavatra rehetra zany ambany zavatra daholo ary nisy historien anankiray John McMaster zay ny anarany de ny tantara zany izy
taorinan'io événement le 1844 io ny amin'ny zavatra izay nisy tamin'le période le 1844 de ny zavatra nyteneniny de zao manao hoe ny olona ozy izy tany États-Unis tany Amerika zany zay nandray an'izany hafatra zany mikasika le hoe ho avy Jesosy de 1 million de personnes ny olona nino sy nanaraka an'izany mouvement zany ny am'le hoe Jesosy Kristy ho avy ny mponina tany États-Unis nefa tamin'izany fotoana zany 17 millions zany hoe 1 million tamin'ny 17 millions zany no nino hoe ho avy Jesosy Kristy nanaiky an'izany mouvement zany de tsy vitan'izany hoe 1 million no nanaraka azy fa pastera amina anarivo no maro no nanaraka an'izany pastera amina anarivo no maro ary tamin'izany vanim-potoana zany na tany Amerika io na teto Eropa zany io tsy amin'ny toerana zay nino zany hoe ho avy Kristy na tany Amerika io na teto Eropa zany de lasa nanana identité anankiray izy rehetra reo zany hoe lasa anarana anankiray ihany sisa noentin'ireo olona zay nino ny amin'ny fiavian'i Kristy io de nitondra ny anarana hoe adventiste izy reo ninona moa ny dikan'le hoe adventiste io mitondra ny anarana adventiste tsy hoe ny adventiste amin'ny tandriny andro fafito resahana atio fa le anarana adventiste zay niraisin'izy ireo ny dikany hoe adventiste mantsy zao de hoe miandry ny fiavian'i Kristy fandroany zay ny atsona hoe zay ny atao hoe adventiste ny atao hoe adventiste de hoe miandry ny fiverenan'i Kristy fandroany ka zareo reto nanantena sy niandrandra zany fiavian'i Kristy fandroany zany de zao nitondra le anarana hoe adventiste de averiko tsara fa tsy adventiste mitandry ny andro fafito zany izy io fa le hoe adventiste miandry ny fiavianan'i Kristy fandroany izany ka maninona moa zareo no nitondra zay identité zay hoe adventiste satria am'zareo de zao hoe ny finoany de hoe ho avy Jesosy finoany de i Kristy ka tsisy importance aminy ntsony hoe hitondra nanarana hoe zao ny anarako na hoe zao ny anarako araka le any Madagasikara ohatra hoe Jesosy mpamonjy Jesosy fitiavana vaon'ny oloko apokalypsy any am'le hoe Chine fiangonana Chine tsy haiko hoe za moa tsy de malala loatra fa be de be mihitsy izy any Madagasikara misy karazany na ty Europa raha be de be na any États-Unis raha misy karazany be de be ao ny méthodiste ao sy ny sisa fa zareo zany tsisy an'izay fa de zao hoe ny anarantsika de adventiste satria miandry an'i Kristy fandroany eny amin'ny raha lanitra isika nomena arany daty zany araky ny fandiniany zareo ara-paminaniana teo de hoe amin'ny 12 octobre 1844 no iverina indray Jesosy eny amin'ny raha lanitra araky ny fanisana ara-paminaniana zany de ny daty nomena de hoe 12 octobre 1844 no avy Jesosy de rehefa fantatra zany io daty io hoe 12 octobre 1844 no avy Jesosy de tena c'était un temps fort zany hoe tena fotoana tena hoe fotoana nampizongozony ny zao tontolo zao tamin'izany andro zany ny fahafantarana an'izany hoe ho avy Jesosy 22 octobre 1844 fantatry ny olona rehetra zany de rehefa fantatry reto kristianina reto am'izay zay nanaraka an'le mouvement hoe ho avy Jesosy amin'ny rano lanitra ilay daty avian'i Kristy araka ny fanisany zareo ra-paminaniana de zao ataontsika inona mitsony moa ty tranontsika ty de nivarotra ny tranony izy nivarotra ny taniny izy nivarotra zay fananany rehetra izy satria hoe tsisy lavatsika antsony rehefa ho avy Jesosy ngatony misy lavatsika antony de nahazo latsa zareo nahazo eso zareo fa zareo de faly ho avy Jesosy zay ataonareo any fa zay ho avy Jesosy zay tsenan'i Kristy eny amin'ny rano lanitra de rehefa tonga le période manakaiky le période-n'le 22 octobre 1844 de nanao tanty teny amin'ny nanao tranolay teny ambony tendrombohitra ny akamaroan'ny olona zany nanao tranolay teny ambony tendrombohitra de niara-nipetraka tamin'ny toerana lasa kao anankiray ngezabe zany teny ambony tendrombohitra de samy nanao akanjo fotsiny akamaroan'ny sasany hoe ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra tonga am'izay ara le daty hoe 22 octobre 1844 fiderana zany efa tsy fiderana ntsony makotrika anao kely sisy any andrasany eto de ody zay Jerosalema vaovao no tanana anay
vola menazy vatosoa no hitsainay kely sisy anandrasany eto de satria ho avy Jesosy zany de fifaliana be mihitsy. Tonga ny 22 octobre 1844 fo maraina mihitsy ny andry ho avy Jesosy. Nandeha ny fotoana tonga amin'ny tatao vovonana mbola tsy tonga Jesosy. Nandeha ny andro ny hariva ihany ny andro. Ny andro hatramin'ny hariva maty masoandro tsy tonga Jesosy. Kivy sy ketraka daholo le olona rehetrarehetra ny andron'izay fanantenana zay ny amin'ny fiavian'i Kristy fanondroany. Kivy sy ketraka. Ohatra ny tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ihany io. Rehefa maty Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia nanahoana? Kivy sy ketraka inge. Kivy sy ketraka. Vao nisamborina teo Getsemane fotsiny Jesosy, nilefa daholo ny mpianatra. Rehefa avy eo maty Kristy, nanjenjena daholo ny mpianatra. Niezaka namaty dia ahoana? Tsy hitan'izareo kivy, ketraka. Dia vao tapitra io 22 octobre 1844 io, tamin'ireo pastera be dia be amin'ny arivony izay nino, nandray an'ilay hoe finonany amin'ilay hoe ho avy Kristy amin'ilay 22 octobre io, no niala tamin'ilay mouvement. Niala daholo be dia be ny pastera izay niala. Dia ohatran'izay koa ilay tamin'i Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Be dia be nge nino an'i Kristy, fa be dia be niala tamin'ilay fanarahan-dian'i Kristy. Betsaka ny niala. Dia ohatr'izay mihitsy be dia be koa niala tamin'ny vanim-potoana io zany. Ka ny ten'Andriamanitra ange mazava mikasika an'izay. Mikasika ny amin'ny fiavian'i Kristy. Ahoana izy amin'ny Matthieu 5:20. Matthieu 5:5-9. Dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Traso alofa diso zany. Matthieu 4:20 azafady. Matthieu 4:20 dia ny 9:3. Fa ny amin'ny andro sy ny ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Fa ny amin'izany andro sy ora izany, inona moa ilay andro sy ora resahana io? Mikasika ny amin'ny fiverenan'i Kristy fanondroany. Mikasika ny amin'ilay teny voalaza ny apôstôly Petera manao hoe ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra eto ambonin'ity tany ity. Ny amin'ny vaninandro io zany dia zao tsisy mahalala an'io izy. Ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Zany hoe tsisy mahalala zany io. Io daty io zany tsy nomen'Andriamanitra io. Fa ity daty izay nomena ity zany tsy io iresahana io. Hoe mikasika ny amin'ny fiavian'i Kristy fanondroany no resahana eto. Na hoe mikasika ny fandevonan'ny tenany zavatra rehetra. Fa mikasika ny amin'ny fanadiovana ny fitoerana masina. Dia ino no fitoerana masina zay diovina io? Dia ireo zay kivy sy ketraka zany, zay niala tamin'ilay mouvement zany satria hoe tsy tonga Jesosy tamin'ny 22 octobre 1844, dia lasa ireo zay, satria zareo efa tsy nino intsony, hoe zareo zany nino, ny zavatra ninony zareo dia zao hoe tsy tanteraka ilay faminaniana. Satria ny fieritreretan'ireo ilay faminaniana dia mikasika ilay hoe ny fiavian'i Kristy fanondroany sy mikasika ny fandevonana ny tenan'ny zavatra rehetra ampoepo izany eto ambonin'ity tany ity. Dia zay no fiheveran'zareo ilay faminaniana dia ozy izy hoe tsy tanteraka ilay faminaniana ozy izy rehefa tsy tanteraka zany zay. Ny zavatra misy nefa dia ty. I Kristy koa vera maty teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy tanteraka zany ny faminaniana ny amin'ny Kristy. Le mpamonjy izao tontolo izao. Satria ve tsy araka ny eritreretin'ny olona satria ny olona nieritreritra tamin'ny andron'i Kristy fa zao amahany jiosy tamin'ny ziogany romanina no nieritreretan'izy ireo hoe ny havian'i Kristy. Kanefa tsy izay no nitranga. Fa ny havian'i Kristy dia zao anaisitra ny fahotana teo amin'ny zanak'Israely no ny havian'i Kristy sy eo amin'izao tontolo izao. Dia rehefa tonga le 12 octobre 1844 dia ozy zareo hoe azo tanteraka ilay faminaniana. Satria tsy tonga Jesosy tsy levon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra. Fa dia zao ilay faminaniana dia tanteraka. Fa ny nandraisan'zareo ilay faminaniana
no diso. Inona ny zavatra ny résolution niraisiny izy ireo ny fanapa-kevitra zay niraisiny ireo zay niala tamin'le mouvement zany nanao hoe tsy tanteraka le faminaniana dia nanao conférence izy ireo tamin'ny 1845 dia conférence zay nataony tamin'ny 29 avril ka hatramin'ny 1er mai tany New York no nataony le conférence. Dia ny conférence zay nataony zareo tao dia zao nisy fanapa-kevitra zay niraisiny izy ireo tao. Ny fanapa-kevitra zay niraisiny dia zao hoe ho an'ireo izy izay mbola mino an'izany fahazavanany amin'ilay hoe fanadiovana ny fitoerana masina tamin'ny 1844 io sy ny amin'izay mety resaka hoe fahazavana omeny zany 1844 izany dia amin'izareo zany dia zao hoe angano sarirarira izany. Ary raha mbola misy olona miezaka ary manome profiny amin'izany ozy izy dia izay tsy mino an'izany fa zao ny fantatray tsy tanteraka le faminaniana. Dia nisaraka izy ireo tsy nety niaraka tamin'le mouvement teo aloha tsony izy fa nisaraka zany izy. Tsy nino tsony izy zany ninona mety ho tenenao mikasika ny 1844 io zay tsy mino an'izany zay. Rehefa nisaraka niala tao nefa zareo nga izy nijanonao mouvement anankiray tsony koa fa lasa nisaraka koa zareo niparitaka dia lasa nisy mouvement be deaibe. Zany hoe aux idées très diverses zany samy manana ny fotom-pampianarana samy manana fotom-pinoany samy hafa zay lasa nisaraka be deaibe branche be deaibe zany le izy dia ireo moa le hitantsika zany le église protestante évangélika be deaibe ireo hatramin'izao zany mbola niteraka be deaibe hatramin'izao hitantsika amin'izao vanim-potoana misy atsika zao zany. Ary ny sasany zay nisy tamin'izay moa araka ny efa voalaza teo aloha dia zao hoe efa nisy maty ny sasany kanefa nisy tavela ny sasany antié izany. Ka ny mikasika zany ilay faminaniana ny amin'ilay hoe 304 andro dia zao tanteraka le faminaniana mikasika an'io 304 andro. Tanteraka io araka le tenin'Andriamanitra manambara manao jereo aty amin'ny Isaia 5:5 dia zao ny tenin'Andriamanitra. Isaia 5:5 dia ny 10 sy ny 12. Isaia 5:5 ny 10 ka hatramin'ny 12. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavonto ny tany ka mampaniry sy mahavokatra azy mba hahatonga voa ny mpamafy sy anina ho any mpihinana dia ho tahaka izany ny teniko izay aloky ny vavako tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Andriamanitra zany rehefa miteny dia zao tsy maintsy tanteraka io teniny io na iza ino na iza tsy ino nalefa ny amin'ny Kristy betsaka angeny tsy nino na ny jiosy aranga mino hoe Kristy tonga tamin'ny fotoana zay nahatongavany Kristy zay nge mahatonga ny judaïsme mbola misy amin'izao fotoana zao satria mbola miandry an'i Kristy zareo hatramin'izao mbola miandry an'le Mesia izy hatramin'izao fa izy tsy nino hoe Kristy nge le Mesia efa tonga fa tsy mino izy hatramin'izao. Ka ny ten'Andriamanitra zany rehefa miteny Andriamanitra le ten'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka foana na iza mino na iza tsy mino. Fa ny ten'Andriamanitra dia mazava fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa mahavonto ny tany ka mampaniry sy mahavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana dia ho tahaka izany ny teniko izay aloky ny vavako tsy miverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Tenin'Andriamanitra io zany tsy miverina io raha tsy mahatanteraka izay nampandehanany azy. Teny Andriamanitra manao hoe amin'ny fotoana izay ivoahan'ny didy anamboarana ny Jerosalema eo zany ny fanomboan'ilay 304 andro fanomboan'ilay 70 herinandro tanteraka zay dia nandeha amin'izay ny faminaniana rehefa avy eo tapitra io aty amin'ny 1844 betsaka no kivy siketraka rehefa tsy nino izy dia zao niala tamin'le mouvement izy dia rehefa niala tamin'le mouvement tsy vitany hoe niala izy fa dia vitany mihitsy ny anina hoe tsy tanteraka le faminaniana fa nga ianao raha tsy araka ny eritreretinao le izy dia ozy ianao hoe tsy tanteraka io
raha zanak'Andriamanitra anao dia tokony mba mametram-panontaniana hoe nahoana Andriamanitra? Inona ny hevitra an'ilay izy? Toa tsy tanteraka araka ilay rehetra satria ny olombelona mety ho diso fa Andriamanitra tsy mba diso. Andriamanitra tsy mba diso fa ny olombelona no mety diso. Aoka ny olona rehetra tsoina hoe mpandainga fa Andriamanitra rery ihany no marina. Ka raha miteny Andriamanitra hoe tanteraka io dia tanteraka zany tamin'ny 1844 io fa tsy hoe tsy tanteraka io. Fa ny fahadisoan'izy ireo dia zao ny tsy fahafantarany hevitra le hoe fanadiovana ny fitoerana masina. Zay ny fahadisoan-kevitra tamin'izareo. Tsy fantany ny heviny le hoe inona moa ty fitoerana masina zay diovina ity. Tahaka n'le mpianatr' Jesosy Kristy zay tsy nalala hoe inona ny antony nahafatesan'ny Kristy. Hoe maninony Kristy no maty, kanefa Kristy efa voalaza ny faminaniana fa tsy maintsy ho faty amin'ny antsasaky ny herinandro ampitsarana ny fanatitra latsa-dra. Fa tsy takatry ny mpianatra le izy. Dia ohatrany tsy nahatakarany mpianatra ny amin'ny hafatesan'ny Kristy, tsy nahatakaranyireo ny akabeazan'ireo olon'ireo ny faminaniana ny amin'le hoe fanadiovana ny fitoerana masina tamin'ny 1844. Ka ity fotoanan'ny fiangonana Philadelphie ity zany, zay mampafantatra antsika ny amin'le varavarana misokatra, ny amin'ny tany sy ny lanitra. Varavarana misokatra ny amin'ny tany sy ny lanitra arak'le tenin'ny Kristy. Aveliko tsara le izy teo eo amin'le Apokalipsy 7. Andininy fahavalo tapany voalohany. Apokalipsy 7, andininy fahavalo tapany voalohany. Dia ahoana izy izy? Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoy eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy intsony. Zany io amin'io 1844 io zany dia misy varavarana misokatra io. Varavarana misokatra ny amin'inona nefa izy io? Misokatra ny amin'ny lanitra izy io, ny amin'ny seza fiandrain'Andriamanitra. 7:1. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana mivoy any an-danitra ozy izy. Fisokafan'ny varavarana lanitra ny amin'ny fahazavana zay omen'Andriamanitra zany. Ny amin'ny fahamerenana, le fahamarinana fototra ny ainan'ny fiangonana voalohany. Zay ny zavatra resahana eo. Ka ity fotoanan'ny fiangonana Philadelphie ity zany dia io le manatanteraka mihitsy le voalazan'ny faminaniana ao amin'ny Daniel. Daniel 9. Verenantsika indray Daniel 12 azafady. Daniel 12. Dia ahoana izy eo amin'ny Daniel 12. Dia vakitsika ny 12. Dia ahoana izy eo amin'ny 12. Sambatra zay miandro sy mahatratra ny andro 5:30 amin'ny 700 sy arivo. Satria ny faran'le 5:30 sy 700 sy arivo dia zao hoe miara-miafara amin'le 2300 soirée matin ihany izy io. Dia ahoana izy izy? Sambatra zay miandro sy mahatratra ny andro 5:30 amin'ny 700 sy arivo. Sambatra zany ny olona zay mahatratra izany sy miandry izany vanim-potoana izany. Satria tena nandrasana tokoa izany fotoana izany, nirina izany fotoana izany, sambatra izay mahatratra izany izy ka niandry izany. Tonga tokoa raha le fotoana. Dia io zany sivana koa e. Sivana zany hoe iza ny tena an'Andriamanitra, iza koa ny tsy an'Andriamanitra. Fa zay an'i Kristy vao nanomboka izao fampianarana bokin'ny Apokalipsy dia efa mipetraka izany le fanontaniana izany. Ny ondriko Kristy dia mainona? Miaino ny feoko ka manaraka, mahalala ny feon'ny Kristy izy dia manaraka ny Kristy. Zay an'Andriamanitra dia mahay miaino ny tenin'Andriamanitra. Na mety diso ary fanantenana izy tamin'ny fotoana io tsy araka n'le nampianarana azy dia zao mandiny teny izy hoe inona Andriamanitra ampafantaro anay ny hevitry nyity. Fa ireo kosa izay tsy an'i Kristy dia nanino tonga dia nanipoka tsy tanteraka ny faminaniana tsy izy zany. Tonga dia niala. Raha zany ny ataontsika dia simpitsika ho ilay fitenenana. Satria ny fihevitr'Andriamanitra tsy mba fihevintsika. Andriamanitra no manome fahazavana. Ka Andriamanitra no nanome an'io fahazavana io tamin'ny 1844 hoe ho diovina ilay fitoerana masina. Sambatra ozy izy zay mahatratra ka miandry izany. Zany hoe fotoana ny fanantenana zany io, fotoana fiandrasana zany io fotoana io satria misy zavatra ho ataon'Andriamanitra io. Fotoana zay maneho
ny fanavotana izay ataon'Andriamanitra. Dia tadidio tsara fa tandindon'ilay fanaovam-panavotana tany amin'ny testamenta taloha ihany koa io. Le amin'le fanadiovana ny fitoerana masina. Inona ny fanadiovana ny fitoerana masina tany amin'ny testamenta taloha? Fanaovam-panavotana ho an'ny zanak'Israely. Zany hoe miandry ny zanak'Israely eo ivelany eo amin'ny kianja, miandry le fitsaran'Andriamanitra, manao hoe namela heloko avy Andriamanitra, nanadio ny fahotana avy Andriamanitra. Dia amin'io fotoana koa fiandrasana an'izay, tena fanindrina an'izay hoe tanteraka tokoa raha ve le fanavotana anay indray Andriamanitra. Fanesorana amin'ny fahotana satria hoesorin'Andriamanitra ny zavatra ratsy rehetra izay nambolena nandritra an'izay millénaire izay tao amin'ny fiainan'ny Eglizy. Satria niaina zavatra tsy izy ny Eglizy, tsy fahamarin'Andriamanitra ny iainany tao, naroroaparatsiana ny fiainan'ny fiangonana. Omen'Andriamanitra fahazavana amin'izay zany izy amin'ity 1844 ity, anesorana azy eo anatin'izay fiainana feno falotona sy feno fahotana zay, ho diovin'Andriamanitra ny vahoakany. Dia ampitoerin'Andriamanitra le tena fahamarinany. Ho hitantsika eo moa le hoe oloko ianao ary zao ho Andriamanitra ao. Famerenana an'izay zany no zavatra misy tamin'ny 1844 io, fanadiovana fitoerana masina tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka. Famerenana le fahamarinana tanteraka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Taorana an'io vanim-potoanan'ilay 1844 io nefa dia inona ny zavatra nisy? Vitsy anisa zany sisa ireo mouvement, vitsy anisa zany ireo olona izay tena nino hoe tanteraka le faminaniana no mbola niaraka. Zany hoe samy toerana samihafa ny nisy anazy ireo, ary tany amin'ny partie nord-ny États-Unis no nisy anazy zany, tany amin'ny toerana varitra, tany amin'ny faritra Amerika no nisy anazy ireo. Dia zareo teo amin'ny 50 teo sisa nisany. 50 teo sisa nisany. Zany hoe mbola naharitsarotra satria taty amin'ny 1846 zany zay sisa nisan'izy ireo zany. Ireo zay tena nino zany hoe marina le faminaniana. Dia 50 sisa tavela. 50 isa sisa tavela. Vitsy ange zany reto e. Vitsy tena hoe vitsy zany. Ary zareo tena nino hoe marina le faminaniana hozy izy. Na dia tamin'ny toerana maro samihafa ary no nisan'izy ireo, église de maison zany no nataon'izy ireo sisa. Vitsy kely sisa nisan'izy ireo. Dia nomen'Andriamanitra azy ireo le fahazavana. Inona ny fahazavana nomen'Andriamanitra azy? Nomen'Andriamanitra azy ireo ny fahamarinana ny amin'ny sabata. Zany fivavahana tamin'ny sabata zany, rava tanteraka zany. À partir de l'an 300 rehefa niditra teo amin'ny fiangonana Pergamosy. Satria araka le fandraisantsika tamin'ny maraina ny kambana tamin'ny fomba an'izao tontolo izao ny fomba kristianina. Lasa andro alahady, lasa andro ny tompo fa tsy andro sabata intsony. Nefa ny andro alahady dia zao andro ny masoandro, ny Andriamanitry ny masoandro ny andro alahady. Andro ny Andriamanitry ny masoandro dia lasa iny ny vavahana. Constantin namoaka ny didy nanao hoe tamin'ny le concile de Laodicée zany, concile de Laodicée. Rehefa namoaka ny didy izy dia ny zavatra nivoaka tao dia hoe tsika tsy tokony manao tahaka ny jiosy intsony. Izay maninona? Manao repos ny andro sabata. Fa andro alahady no ivavahantsika satria io ny andro ny tompo. Dia lasa nivadika tamin'ny andro alahady dia lasa io no natao andro ny tompo tamin'izany tontolo zany. Efa nianarantsika lava teto zany. Fa rehefa tonga zany io période io 1844 ireo izay nijanona nino zany fahamarinana zany na dia vitsy anisa ary izy ireo. Dia nomen'Andriamanitra azy ny fahazavana ny amin'ny sabata. Izay efa nanomboka nisy nahita moa zany tamin'ny 1840 fa taorian'io période io zany nivavaka tamin'Andriamanitra tamin'ny andro sabata zany izy ireo izay vitsivitsy nisan'izy ireo. Dia teo no niforona le hoe ireo zany le antsoina hoe premier adventiste du 7e jour, na reo le hoe adventiste mitandrony ny andro fafito voalohany zany teo amin'ny tantara. Ireo vitsy anisa ireo zany. Dia maro ny fahamarinana ny nanaraka satria nosokafan'Andriamanitra dia varavarany lanitra. Nanjotrahan'Andriamanitra ny andon'ny lanitra tamin'izy ireo.
hita tao anatin'izany mikasika any amin'ny fitoerana masina. Hitany amin'izany le tombo-kase zay nianarantsika teto hoe ino ny tombo-kase an'Andriamanitra io mba tsy hanimbanina hoe aza manimba ny azo na ny tany na ny ranomasina ozy izy mandra-panisinay tombo-kase niandry ny mpanompon'Andriamanitra. Dia iza reo inona ny tombo-kase zay napetraka reo? Dia ireo tombo-kase nianarantsika teto reo ny iainan'izany fiangonana izany, ny amin'ny sabata, ny amin'ny fanavana ny madio sy ny maloto, ny amin'ny finoana, mitondra makany amin'ny batisa, ny amin'ny resaka hoe fahafolo-karena, ny amin'ny rahany zanak'ondry zay nianarantsika teto zay ombieny nitoetra tamin'izy ireo zany fahamarinana zany. Fa zavatra nisy fotsiny dia zao ny antokana mbola tsy hitan'izy ireo tamin'izany vanim-potoana zany, mbola tsy nomen'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany dia mikasika ilay Jesosy hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro. Fa taty aoriana io fahamarinana io vao nivoaka. Fa izany ny fahamarinana nomen'Andriamanitra sy tena naverin'Andriamanitra tamin'ilay fiangonana voalohany zany. Ireto vahoaka an'Andriamanitra reto tao aorianan'io période 12 octobre 1844 io. Tsy diso fanantenana izy ireo fa ny onona nangataka tamin'Andriamanitra hoe inona ny anton'izao dia nasehon'Andriamanitra tamin'izy ireo ny anton'izany. Nomen'Andriamanitra fahazavana izy. Fahamarinana izay nafenina nandrisan'ny millénaire maro nomen'Andriamanitra azy ireo, nafen'ilay usurpateur, nafen'ilay naka ilay toeran'Andriamanitra. Dia hita ny anjahandra teo anatin'izay période ara-tantara zay hoe iza ary ilay naka an'ilay toeran'Andriamanitra, iza ilay usurpateur. Dia naverina amin'izay ilay culte an'ilay vrai Dieu, ilay culte an'Andriamanitra zany, fivavahana amin'Andriamanitra tanteraka nanomboka tamin'ilay resaka hoe mivavaka tamin'ny andro sabata, tahaka tamin'ny andro ny Josia mpanjaka izany. Dia eo zany ilay izy fa mbola hiverenantsika moa zany amin'ny lesona manaraka satria tsy ampy ny fotoanantsika. Fa ilay 2300 soirées matin zany na ilay 340 andro dia zao hoe c'est la restauration du culte du vrai Dieu, ny famerenana ilay tena fivavahana amin'Andriamanitra marina. Zay zany ilay 2300 soirées matin, famerenana ilay tena fivavahana marina amin'Andriamanitra. Zay ilay izy. Zay zany ilay 2300 soirées matin, satria zay ilay fanadiovana ny fitoerana masina. Dia mbola jerentsika eo no mikasika an'izay amin'ny lesona manaraka satria tsy ampy ny fotoanantsika dia tsy maintsy namitina an'izay fa hisaotran'ny tompontsika dia tohizantsika amin'ny heriny zany mamarana an'izay leson'izay mikasika an'iny 340 andro. Vavaksika hisaotran'Andriamanitra. Raha io mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra Tompo fa nomenao fahazavana izay mikasika ny 340 andro. Manamasinana ireny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Tsy amin'ny herina fahatanjahana rehefa mifanahinao rery ihany. Dia mankalaza anao zay raha eo mideranao zay ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao zahay. Dia ao karaha io fahamarinana izay efa nomenao nainy dia tsisy arombaka izany. Ny anaran'i Jesosy na ny ratana izao vavaka izao rehetra anatrehanao. Halleluja. Amen. Dia izay indray zany mikasika an'iny da hain'Andriamanitra daholo isika rehetra reny. Babay daholo. She